Manatitra ny araba tonga klasy tonga vavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fandarana Ankitsimpo amin'ity anio ity. Iompana betsaka manodidina ny tontolo iainana sy ny COP 28 amin'izao fotoana izao ny fandarana amin'ity anio ity manambahiny sika ao anatin'izay ato ankaviako misy an'Andriamatoa zafy mahova Serge izay mpamakafaka fiainam-pirenena ato akavana kosa misy an'Andriamatoa Rakotonirina Augustin Solombavambahoaka Moramanga mpikambana eo anivony komisiona misahana ny tontolo iainana sy ny aly eo anivony anteny meram-pirenena ihany koa rehefa tale jeneraly teo anivony fanalamanga ihany koa ekena fa tena ao anatin'izay Ankitsimpo izay antenaina no hitondrantsika ny ady hevitra ho an'ity androany ity araka ny efa natsidiko tany am-piandohana dia anatin'ny COP 28 tanteraka ny firenena rehetra sy ny mpisehatra voakasika amin'izao fotoana izao ary isan'ny tazana tany amin'ny toerana ihany koa i Andry Rajoelina moa zany inona no azo andikana ny fisehoana amina sehatra toy izao ana filotso mbola navita fianianana. Andriamatoa Serge zafy mahova ndeha anokafantsika ny fandarana n'ity alina ity. Voalohany tena aloha zany miaraba ny mpieny miarabana ny rahalahy eto dia miaraba ny teknisianina rehetra ny Kolo TV. Ny azandikana an'izay fotsiny angambany hoentiko amin'ny resaka tsotra hoe azadino fa na olo-tsotra ary afaka mandeha any na société civile io na olo-mpanjakana io na ahoana. Ny zavatra fantatra fotsiny dia hoe 7 ny délégation gasy lasany. Tsy fantatro izy daholo anatin'ilay 7 fa zay zany ny délégation gasy lasany. Ny fijeriko azy hoe nakanisany ihany angamba tsy dia tena le COP 28 loatra fa mino fa misy fandraisana amin'ny resaka raharaham-pirenena anatiny. Zay fotsiny angamba ny teniko amin'ny ankapobeny. Mety misy fandraisana amin'ny resaka fitadiavana famarinana toerana izay vohizan'ny mpanao politika maro ve amin'izao fotoana izao mahakasika ny resaka légitimité sy ny resaka crédibilité izay mahabe resaka ihany koa. Tsy maintsy misy an'izay lany ao ambadika izay satria tsy dia tena hoe inona moa ny andalanany ary mazava ho azy ny sary mivoaka avy any anie tsy inona miezaka mihaona amin'ireo filoham-pirenena hafa amin'ny firenena samihafa e. Donc misy an'izay zany ao ambadika eo fa le izy tsinona misy fandraisana angamba ozy tamin'ny hoe tamin'ny rehefa mivoaka ny ataontsika hoe navoaka ny HCC hoe izy ny lasa filoham-pirenena zany navoaka ny HCC dia atreto aloha zany ny firenena angezabe rehetra indrindra reo tandrefana zany mbola tsisy nandefa lettre de félicitation. Ny filoha américaine zany ny filoha frantsay zany ny filoha ny premier ministre canadianina ohatra etc. Ka le izy angamba misy an'izay angamba fa io rehefa miverina moa izy no hita hoe inona tsara ny tena fipetrana. Andriamatoa Rakotonirina Augustin isan'ny mpisehatra ary fantatra tao anatin'izany sehatra ny tontolo iainana izany ianao inona no azo andikanan'izay? Ny andikanan'izay fandehanany fisehoana. Ny azo andikanan'izay ngambany dia iaraha malala fa adoko avany eo amin'izao tontolo izao ny ady amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana ka mino mety fomba fijeriko manokana hoe efa nisy ny délégation araka ny lazainy monsieur Andriamatoa Zafy Mahova teo hoe 7 mety tsy hoampy angamba zay hoe mety fanamafisana kokoa an'izay ngambany mety andehanany tany araka ny voalaza teo moa zany hoe ny olona tsirairay afaka mandeha any na rehefa mpisehatra eo amin'asiny tontolo iainana izy moa araka voalaza teo fa lany voalohan'ny pirenena dia mety manampy itosika izay ady atao amin'ny fanampiana ny firenetsika ngambany no azoko lazaina amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana zay. Fa raha ny fitondrana amin'izao fotoana izao afaka tsy mitsanga menatra ve manoloana n'izay resaka ady natao tamin'ny resaka tontolo iainana izay satria matetika raha ny firenena manitra toan'ny Madagasikara ankoatra ny fampisehoana ny zava-bita dia eo ihany koa ny fangatahana toana samihafa ho fanatsarana an'izay ny tena isany antondia any anatiny ireny fionana tampony samihafa ireny. Ny tsara marina ngambany dia tsy hoe ho apetrakintsika amin'le hoe fitondrana amin'izao fotoana izao ngamban'le izy satria ny raha nahita nandritry ny taona maro fitondrana mifandimby teo zany dia miezaka foana zany ny hiaro ny tontolo iainana nefa ny zava-misy zany dia tsy mifanaraka matetika tsy dia mifanaraka aloha ohatra amin'le ady amin'ny atao amin'ny tontolo iainana ny fitsinjovana ny ara-tsosialy dia any ka lasa mandringa le izy zany amin'ny ankapobeny zay moa mbola hidirantsika manaraka satria tsy azo apetrakintsika hoe amin'ny fitondrana amin'izao na taloha na nefa efa ady izy io zany
tsy voandroany izy io fa ampolo taona maro zany a no nisy izay adina ataontsika zay a fanatsarana ny fa raha ny tao anatiny 5 taona farany ny tiako anotaniana manahoany zay adina tao ny ady angamba no nandeha foana fa azadiny fa misy ahoana moa zany filaza zany nisy zavatra maro zany nandalo tao anelanelan'izay tao anatin'ny 5 taona zay zany fitrangana teo amin'ny fiainany iraisam-pirenena zany a mety amparisarisa hoy aho a fa zany akory tsy fiarovana fahatany fotsiny fa mety amparisarisa zay fiarovana ny tontolo iainana zay satria mipetraka daholo moa mbola problème olana maro moa zavatra sedraina amin'io zany fa tsy raika fotsiny na roa zay mbola hoerantsika mandeha tsikelikely eo ihany nanahoana ny fahavonona ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tao anatin'izay 5 taona izay raha ny resaka ady amin'ny ataoko hoe fiovaovan'ny toetrandro sy ny resaka tontolo iainana teto Madagasikara ny resaka teti-bola entina tao anatin'izay raha jerentsika anaovana jeritodika iny voalany moa zany ny PLFI ho an'ny taona 2024 ny angamba resaka kapobeany tiako resahany raha vao miresaka tontolo iainana hoe miaingana amin'le hoe ahoana ny tombontsoa Madagasikara raha raisitsika fotsiny hoe falevatena amin'ny resaka angovo ohatran'izay ny amin'ny fomba metrahako an'le tontolo iainana hoe azadino rehefa nisy ny ady tamin'ny Ukraine sy Russie dia tao vao mipoaka hoe ay reto tany tandrefany reto mbola miakiny dobe amin'ny resaka fossile le fossile moa zany ampazava azy tsara ho an'ny daholobe dia ny resaka gaz pétrole ary charbon to zany zareo zany nitratra hoe hay zany zareo tena miakiny dobe amin'ny resaka fossile io tsika nefa firenena andalam-pandrosoana terena hiditra ao anatin'ny angovo azo avozina na hoe ressource renouvelable ny tsara fantatsika rehefa miresaka tsika angovo azo avozina dia diso tanteraka amin'ny filaza hoe angovo madio satria ny angovo azo avozina eny dia ny arena kibon'ny tany na hoe ny akora ao anatin'ny ressource minérale zany ao anatin'le tany eo no ampiasaina hoe ao anatin'izany ny terre rare ao anatin'izany ny resaka maro dia rehefa mampiasa an'io zareo miala tsiny fa tsy madio fa maloto ho an'ny zareo mampiasa azy any amin'ny tany tandrefana le angovo azo avozina madio fa ho antsika mamokatra le mineurezana hoe le angovo azo avozina maloto eo zany le izy ray zay lafa ny faharoa tiako tsindrina tsara dia zao tsika ne manana reny ao anatin'ny resaka hoe ressource fossile io raha raisitsika fotsiny zao ny tsimororo eny ny ataontsika hoe ny réserve misy any amin'ny tsimororo ray 5 lavitrisa baril ny arenatsika ao amin'ny tsimororo ny baril anankiray eo amin'ny 1,1 litatra zay natao hoe baril dia raha raisitsika ny bassin amorondava io bassin amorondava io 10,7 lavitrisa baril ny réserve pétrole misy eo ao amin'io bassin amorondava io mbola tsy resahana koa fa any amin'ny 70 miliara nresantsika le 10,7 lavitrisa tao mazava tsara zany miliara foana ty zany eo amin'ny 70 miliara no mètre cube zany ny réservetsika gaz ao amin'ny bassin amorondava io raha raisitsika indray ny charbon ny sako ny charbon ny sako dia manome 3,5 lavitrisa ny tonne ny réserve ao charbon ny sako reo chiffre rehetra omecro chiffre farany ambany mbola ambonin'zay zany le izy rehefa tena hotrandrahantsika eo le olana zany fotoana foy sisa afahantsika manao ny exploitation io satria amin'le stratégie an'zareo tandrefana dia hoe
am'le hoe fanadiova le hoe satria mandoto ny tontolo iainana de hoe tokony tsy trandraka atsony ny firenena zay mbola tsy nitrandraka ahoana moa tsika kosa ane tanjotsika malagasy ane de hoe ahoana nazahoantsika fa le vatena amin'ny resaka angovo e satria misy fandraisana fisin'ny angovo sy mifampandrosoana ny firenena ary mifandavana etra misy fandraisany ro zavatra telo ro ka le izy zany any tiako apetrakytsika tsara de hoe aiza ho aiza ny tompontsoa Madagasikara ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny fenêtre de tir amin'ny Madagasikara afahantsika manao exploitation an'ro arenatsika ro manantsika eo amin'ny telo na efa taonao sisa raha vao tsy mity zany tsika phase d'exploitation ao anatin'izay tsy ho isy tsony financement international ho azotsika satria io arena io tsy arena io rehefa tsy haitsika manodina azy azadino fa tsika ane zao ambonina matoro ambonina arena tsika mahantra matoro ambonina arena fa anjaratsika zany may am'izay mampiasa n'le arena io ny tiako resahana zany hoe raha raisitsika fotsiny de azahoanao azy tsara zany le lalao any am latsaka kely lazaina fa hoe any am 8,000 mégawatt ny potentieltsika am resaka énergie am resaka énergie zany amin'io io manko tafiditra am'le hoe ressource ataontsika énergie renouvelable satria resaka zavatra nresantsika hydroélectricité tsininy de rehefa miresaka antsika le hydroélectricité de mila vola be io raha anao exploitation io tsika nisy rapport tamin'ny andro gouvernement tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny voaka le izy tamin'ny 9 zay rapport zay hoe mila eo amin'ny 4.5 lavitrisa dollara afahantsika zany manao l'exploitation fa za milaza aminao lazaina amitsika hoe exactement zany hoe 7800 mégawatt zany hoe eo amin'ny valorivo eo zany ny puissance disponible d'accord amin'ny resaka le énergie hydroélectricité io resantsika io fa zao tsy fantatra reo misy 5600 mégawatt raha exploitentsika fotsiny Betsiboka zany rapport zany hitako rapport tamin'ny 1956 navoaka ny EDF frantsay io zany hoe iteny ve Andriamatoa Serge za fa maova androany fa le fahavononana mihitsy ny tsy misy ao anatin'izay fanatanterahana ny politika samihafa tokony ho atao zay le izy misy resaka olana le fahavononana fa misy resaka ekipa koa mipetraka tsara ve ny ekipa ary mafy tsara n'le stratégie ve ny ekipa misy problème na ekipa ao satria ny azadino azafangaro le diplôme na olona lakiray na vita fianarana fa eto tsika miresaka olona efa manana traikefa ary manana expérience rehetra afahantsika zany manao ny exploitation iverenatsika ny makasika an'izay rehefa aveo fa nisy an'ilay vola 7.5 tapitrisa dollara ihany koa azon'ny Madagasikara tamin'ny resaka crédit carbone moa zany tamina fanenana hatramin'ny 2.7 tapitrisa taona ny émission ana carbone ny taona 20 moa zany nazahoantsika an'io crédit carbone io tsy efa vokatra azo tsapaitanana ve zany ao anatin'ny fanatsaran'ny Madagasikara ny ataoko hoe resaka tontolo iainana sy manodidina azy anapikokely ny zokibe Serge Zafy maova teo ngamba le hoe eo amin'le falevatena araka angova mifampitoy amin'ny hoe misy miankina amin'izay betsaka koa ny tontolo iainana alohan'ny hidirako amin'le crédit carbone satria azadino fa eto Madagasikara zao tsika ataoko ngamba manodidina ny 700 zany ny tokantrano eto Madagasikara zany ataoko mba tsy tena hoe 570 zany de efa mampiasa harina sy kitay daholo zay nefa zavatra anankiray goavana indrindra miteraka amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana tsika nefa tsy afaka hiditra miala amin'izay raha tsy manana fahaleovan-tena amin'ny resaka angovo zany de araka mivolaza teo moa eo zany ny gaz sy ny solika rehetrarehetra zay zany zavatra anankiray mifamena zay iverenako amin'izay le 7.5 tapitrisa 7.5 tapitrisa dollara amin'ny crédit carbone aleo ngamba zava le izy le amin'ny resaka crédit carbone mbola misy fepetra maro zany ny arahana aminazy eo
eo moa zany ny fomba fitenitsika hoe ohatra misy alagasy anankiray ohatra zany faritra anankiray arovana zany dia mijanona amin'iny le izy io zany arovanao hoe mifanaraka hoe 10 taona mba hahafahanao mamoaka zay vola zay iarovana ny tontolo iainana. Etsy andaniny koa zany mety isy faritra anankiray karakaina ohatra dia manome anao zany mifanaraka hoe ho amboleko azy iarovako azao ao anaty 10 taona dia arakarak'izay vao mivoaka ny vola fa tsy hoe sanatria hoe ohatrany hoe naheno an'iny dia fa tonga dia vola mivoaka mbola misy fepetra maro arahany ary dingana maro somary enjana io vao tonga amin'izay fa aza maika le itenany hoe io tonga dia hoe milatsaka ohatsy tsy izay io fa mbola tonga dia azo mbola sorabola aloha izy zany fampanantenana hoe misy io fa ny ao ambadika izay zavatra tsy maintsy be da be mifepetra arahana sy zavatra tanterahana ka io miankina amin'ny finiavana fahavonona ny fitondram-panjakana aloha ray dia ny finiavana vahoaka malagasy sy ny zay olona manodidina nyzay faritra ho arovana zay zany sy zay ny moa ty izy projet zay tetikasa ho atao amin'izay zany. Isany efa nitantana ny orinasa fanalamanga nandritra ny taona maro ianao raha ny fahitanao ny zava-misy tao anatiny io orinasa mpanjakana iray io moa zany manahoana ihany ny fandehany sy ny fipetran'izay raha zay ve nijerena mety ho azotrany Madagasikara ny vola mety feno ve ny fepetra fahatsika misitraka an'izay vola zay. Zany hoe raha ohatra hoe alaitsika fotsy zany ny fanalamanga tsy dia hoe ny mitovitovy ihany moa izy fa tsy dia mitovy fa ny olana zany fanalamanga zany ny zavatra trandrahan'ny fanalamanga atao zany dia resaka pain fotsy zany hoe mono espèce zany zay zavatra zay zany tsy tafiditra ao anatin'le fepetra raisiny amin'io crédit carbone io fa tsy maintsy misy karazakazo maromaro zany izy io mety hatramin'ny bois de rose hatramin'ny sapin nefa ny fanalamanga koa dia zavatra hafa koa ny anazy satria ambolenany azy dia avy trandrahana mety azo atao ihany le izy zany hoe fa satria raha fanantenana moa tamin'ny nandritra nitondrako teo dia zavatra azo atao tsara mihitsy zany satria raha izahay zao nitrandraka 10 hectare isa-taona dia tsy maintsy namboly 10,000 ka hatramin'ny 9,000 hectare isa-taona zany ny tombo foana zany avy 10,000 zavatra trandrahana zany ny ambolena mba hiantohana zany ny tontolo iainana tsy ho simba zany fa raha amin'ny resaka crédit carbone moa zay efa sy nanomboka an'izay ihany izahay tamin'izay fa hoe le anovaova tsy maintsy maromaro zany karazakazo ampiasaina dia isan'ny olana trano raha ny mahakasika ny fanalamanga manokana sy ireo ataoko hoe alarovana sy ny valanjavaboary samihafa dia ny mahakasika an'ireo mponina manodidina zay hitatsika fa miamanimba hatrany ny ala manahoana ny tokony fipetraky ny politika ao anatin'izay azy isiny zay hoe politika moa zany miaraka ahafahana mijery ihany koa ireo mponina eny fotony ahafahana ihany koa mametraka ny politika eny anivony reny valanjavaboary sy ny maro hafa reny. Ngamba sarako reo ngamba ny valanjavaboary sy ny orinasa fanalamanga satria ny orinasa fanalamanga tsy na orinasa mitady vola io zany misy fiaraha-miasa amponina manodidina foana io amin'ny na resaka fitrandrahana na ny fiarovana ny ala zany ary tsy maintsy misy anjara tandrify hifanarahana foana zany amin'le hoe tombontsoa iombona zany hoe ho an'ny orinasa fanalamanga ary mimponina manodidina zany iny zany misy foana satria ny olana nge matetika tsy hoe fandravaravana ny ala fa le fitadavam-bolan'le olona ohatrany hoe manao charbon sy ny arina dia manao kitay ho anazy sy dia ho amidiny amin'ny alohan'ny vady aman-janaka ny akoatra ny fambolena sy ny fiompiana iny zany tsy dokony olana izy satria nandritra ny nandalovana atao zany dia nizanana lama foana iny amin'ny vonjy-party tsendraram-pahefana zany eny amin'ny commune ny vahoaka manodidina ary misy foana zany ny fiaraha-miasa hatramin'izay na ny orinasa niara-miasa miasa aminay koa dia misy foana ny fiaraha-miasa ny amin'ny valanjavaboary indray zany ny olana matetika sedraina zany aminazy io dia le tsy voazava tsara amin'le fokon'olona zany le hoe inona ny tombontsoa azo amin'ny fiarovana ny tiala ty satria ny olana matetika sedraina amin'ireny valanjavaboary reny zany dia hoe maninona ianareo mandany vola be da be iarovana ny tontolo iainy iarovana nyreto ala iarovana nyreto biby reto nefa zay olombelona tsy ho rarahinareo na ho fato tsy mihinan-kanina eto eo zany le izy nefa moa eo zany mila hoe fahavononana ara-politika mihitsy zany niezaka anatsara ny fari-piaina sy ny fitadiavan'le fokon'olona manodidina reny ala arovana sy ny alan-javaboary arovana reny zany zay zavatra zay zany mila
fahavononana ara-politika goavana ny fanjakana ary fahavononana ara-politika moa tsy vitan'izay ihany fa manaraka koa ny fahefana ara-bola zany. Isan'ny fanekena tsy maintsy ataony ireo ataoko hoe solon-tenana firenena samihafa tonga miatrika an'ireny fionana tapiny sy ny maro hafa ireny ny hoe tsy maintsy fijerena ireo mpiaro ny zon'olombelona sy mpiaro ny tontolo iainana eto Madagasikara ihany koa. Raha nitranga teto Madagasikara tany Antsinanana voan'ny Antsojay sy ampiroroan'ny mpanao fitrandrahana azo tsy ara-dalàny Angeline Razafindrazoary moa zany tsy antionany ihany ireny fa maro ny tranga tany Atsimo sy ny maro hafa ny tiako tenenina ao anatin'izay Andriamatoa Serge Zafimahova hoe efa mirona kokoa amin'izay fijerenan'ireo mpiaro ny zon'olombelona sy mpiaro ny tontolo iainan'ireo ve ny fanjakana malagasy raha ny zava-misy tao anatin'ny 5 taona ianao isan-tazana ihany koa indraindray miaraka amin'ny firaisamonim-pirenena ny Alliance Voargasy sy ny maro hafa. Le izy aloha ataontsika hoe ny fiarovana an'le lanceur d'alerte amin'ny filazan'le izy aloha tsy nisy vao maika ary ny gadraina zany zay olona miteny famarinana mikasika ny tontolo iainana na mikasika koa ny resaka hoe fananatany zay zany ny zavatra tsapa iverena kely le valo faingo tapitrisa dolara dia apiko nisy io manko zany le atsoina hoe crédit carbone nefa nazavaina tao le izy tsisy anapina iny fa misy koa am'izao fotoana zao le hoe zato tapitrisa dolara am'le hoe compensation climatique mialatsiny amin'ny teny frantsay moa zany le izy de tsy hitako tsara fomba namadihana azy amin'ny teny gasy fa ny azy zany ny zavatra tsapako de zao marina fa misy an'ireo volo reo fa le izy angamba mila jerevantsika hoe rehefa tsy avelontsika mitrandraka le arenatsika le resaka fossile nazavaiko teo tokony atao évaluation mazava hoe firy ny tokony ho azotsika amin'io fossile io de tokony atao négociation mazava hoe ohatra zany ny teneniko hoe any amin'ny 700 na 500 lavitrisa dolara zany négociation de compensation de davitsika io zany mila équipe tena avolenta be manao an'izany négociation zany fa tsy vitana hoe équipe tsotsotra ery satria misy modélisation misy inona zany tsy maintsy miditra le izy moako le tombontsoa atsika mialatsina fa raha miresaka firenentsika zany valo faingo valo tapitrisa resaka crédit carbone na hoe zato tapitrisa isa-taona am'le resaka compensation climatique tsisy dikany zany raha resaka firenena ny resahana indrindra hoe firenena lehibe ohatra Madagasikara anjara atsika zany tena mafe tsara le ataontsika hoe le tombontsoa atsika ao anatin'le resaka trosa amin'ny akapobeany tsika miresaka zao ny trosa amin'ny Madagasikara zany amin'ny akapobeany resahantsika ao anatin'izany ny trosa ivelany eo amin'ny 8.7 lavitrisa dolara zay zany zao ny trosa Madagasikara zao nefa ny olana am'izany chiffre officiel avoaka zany amiko lazaina fa ny efapolo-isanjatony io no trosa ivelany tsy possible zany satria zao andraso azavaiko ny trosatsika amin'ny banque mondiale fotsiny satria ny portefeuille atsika amin'ny banque mondiale ane androany 4.3 lavitrisa dolara zany hoe 4,3 milliards de dollars zany ny portefeuille zany hoe ny dette ny banque mondiale amitsika am'izao fotoana am'izao 2023 zao ahoana ny inoko fa hoe ny total ny trosa Madagasikara 8 milliards 8 milliards 700 millions de dollars latsaka kely ahoana ny inoko an'izany hoe nefa polisan-jato izy lazainy fa hoe zay ny trosa ivelany tsy possible zany satria ny banque mondiale fotsiny efa manome 4 milliards 300 millions de dollars tombatombanao zany mety mbola lavitra noho io ny trosan'ny Madagasikara mbola lavitra noho io ny trosa Madagasikara fa tsy azoko tsara ny lalaoany reto mpamatsy vola reto koa satria rehefa atao zany le sahalanisa manome eo amin'ny 7.5 isan-jato eo 56,99 raha hoe mila précision tsika fa eo amin'ny 7.5 isan-jato eo zany ny trosatsika raha ampitahina zany amin'ny arkarena na hoe produit intérieur brut amin'ny akapobeany
inona zany tiako resahana zany anatin'izay salanisa rehetrarehetra zay hoe misy zavatra tsy miady mihitsiny a chiffre am'izao fotoana zao a avoaka mikasika amin'ny Madagasikara hoe inona stratégie an'zareo tatsinanana stratégie an'zareo tatsinanana fijeriko azy a matahotra izy hoe iara-iasitsika amin'ny BRICS ohatra de am'izao fotoana zao zany banque mondiale totofany tao anatin'ny fotoana fohy tamin'ity taona 3 ty efa midonany amin'ny ray lavitrisa nitrosa ny banque mondiale amitsika rianko tamin'ity taona ity mihoatra ny ray lavitrisa tsy normal daholo zany lalao zany e ary ao anatin'io trosa nameny zareo io a misy trosa le atsoka hoe trosa manandevo misy trosa mampandroso misy trosa manandevo sarahako ary izy roa ampazava azy tsara ho an'ny rehetra rehefa miresaky tsika hoe riplus misy projet atao hoe riplus zany am'izao fotoana zao a hoe natao de io riplus io a eo amin'ny 220 millions de dollars eo a le trosatsika zany nanaovana an'izy io de io amiko a satria le izy hoetitsika hoe ampandroso faritra lakoro zany ny tena tanjon'le riplus any aloatra de any amin'ny Sofia zay zany le financement le riplus de izy io zany tokony hoe ny indicateur tsotra fotsiny ho anahako tokony indicateur ray ihany any tena zava-dehibe amiko firy ny productivité atsika par hectare de amiko zany a raha ataotsika hoe en moyenne tsika zany nanao 3,8 tonnes à l'hectare de tokony hiakatra zany any amin'ny any autour ny 10 tonnes à l'hectare any zany satria efa misy vola 220 millions de dollars zany ary everiko fa io trosa tokony ampandroso fa inona natsoko hoe trosa manandevo de misy indray le projet atao hoe Decembre banque mondiale daholo zany financement zany le Decembre indray a 400 millions de dollars koa efa jato tapitrisa dollars de io Decembre io a mizara lakoro ny apahany alakiray a 250 millions de dollars anapina ny tatsa hoe amena maimaimpona zareo a jiro a solaire ny 150 millions de dollars indray a hozaraina maimaimpona hoe am'le inclusivité financière ozy zareo hoe hozaraina telefona eo amin'ny 10 millions folo tapitrisa eo a ny vahoaka hoe hozaraina telefona maimaimpona de am'le voalohany a hoe fianakaviany eo amin'ny 3.5 tapitrisa eo a ho amena jiro maimaimpona zao nefa le olana ahoana mahatonga amin'ny teny hoe trosa manandevy io satria raha manantsika efa jato tapitrisa manao levée de fonds tsika sur le marché financier international de mahititsika any amin'ny farafakeliny any amin'ny 2 lavitrisa dollars zay ahafahantsika manao projet de développement samihafa eto Madagasikara ity anefa ny durée de vie an'le fitaovana amena an'le tatsa satria amena ny olona mahantra manko zany le izy tena marina hoe le durée de vie an'le fitaovana tsy mihoatra ny 4 taona zany hoe mbola isan'ny fitaovana tsy lara-pamena zany hoe ny mpivarotra telefona sy mpivarotra solaire zany masy tompontsoa amin'io fa tsy ny firenena malagasy de ny tsara zava amitsika de zao raha manana ny volo itsika satria ny akora rehetrarehetra afaka anaovana solaire misy eto Madagasikara afaka anaisanytsika manangana industriena solaire afaka manao industriena solaire zany tsika je afaka tsika rehefa miexporter ny ambom-bavatsika fa ny apahany ngezabe zany ao ampiasaina ty anatiny fa maninona mitrositsika dikan'izay hoe hoatavizina zany ny mpivarotra fitaovana solaire ny karana zany entre autres ao anatin'io sy zay namany fitondram-panjakana de ampitavizina koa mpivarotra telefona zany anie mialatsiny hoe zany natao hoe trosa manandevo ka le izy a tokony rehefa manao trositsika trosa normalement zany a ny projet alakiray rehefa mitrosa de iny projet iny tokony ahafahantsika mamerim-bola raha vao le projet tsy ahafahantsika mamerim-bola de ho lavaka tanteraka ny trosa amin'ny Madagasikara ary tsy hoveritsika io de ozy le olona anatin'ny mpamatsy vola alakiray zay ny resaka tamiko hoe fa inona moa ny olana sery sam'zany fa io ane rehefa aveo misy effacement de dette
ahoana moa zany raisonnement zany ampandroso amin'ny Madagasikara ve ny tanjona so anandevo an'ity fireneny tya hojanona anatin'ny fahantrana mandrapahafaty vahoaka malagasy mazava ny mahakasika izay efa iverina kely mahakasika an'ireo mpiaro ny zon'olombelona sy mipiaro ny tontolo iainana santionany amin'ny resana ihany koa ny fandrahoana ny imbetsaka ny rivonala raha zafy son avy amin'ny AVG tsy haiko na fantatrao Andriamatoa solombavam-bahoaka fa te hiverina ao anatin'ilay fanontaniana hoe manahoana ny fahitanareo solombavam-bahoaka n'izay ataoko hoe fanendrehana n'ireo mpiaro ny tontolo iainan'ireo eto Madagasikara. Le izy io zany manerana an'izao tontolo zany zany efa misy mipetraka io fiarovana an'ireo ino moa ty izy fampaneny lakolosy sy ny maro hafa maro io zany mba io zany tsy hoe faly itsikera fa hoe anatsarana zavatra ary amin'izao fotoana zao moa eto Madagasikara moa zany efa be da be moa no mieritreritra ny andeha ametraka anazy io fa hatreto aloha mbola tsy misy ny vinavinana lalàna zany tonga ao aminay maro moa milaza hoe ame hatreto aloha fa zany hoe ilaina mihitsy zany izy io mba hiarovana andray satria vao tsy ela vao tamin'ny herintaona angamba moa tany aminay tany Moramanga nisy vonon'olona mihitsy io noho ny tombontsoa manokana amin'ny resaka amin'ny fanapotena tontolo iainana iny tany amin'ny faritry be parasy iny ka eo moa zany mety manainga moa zany andreo io moa samy manana ny talenta sy ny ny tandrify azy hoe mba anolotra zany mba tonga ao aminay ao amin'ny anteny mera-pirenena zany le izy hoe mba ho hierovana andreo zany satria reo annonceur d'alerte reo zany tena hita mihitsy hoe na de disy ary ny te hiteny de matahatra noho zay efa 5 taona ny Andriamatoa solombavam-bahoaka ny nanaova an'ireo firaisamonim-pirenena sy misehatra samihafa adsisika ny andefasana ny lalàna io teny amin'ny anteny mera-pirenena manahoana tsika hatramin'izao tsy mbola ka iny moa tsy misy fandaminana iny zany eo amin'ny tsy misy fandaminana iny eo anivony anteny mera-pirenena satria efa misy ny birao miandraikitra ny hoe izy daholo ny alefa milahadinika ka iny angamba tsy hoe anjaranay fotsiny zany ny ao anatin'ny commission ny environnement rehefa tonga aminay ny projet de loi de mandinika sy miady hevitra amin'izy alohan'ny tondrana anazy ao amin'ny fivorim-be zany zay zany no tena fandehany fa izy moa hatramin'izao mbola tsy tonga atao aminay le izy raha ny mahakasika an'ireo raharaha fanaovana tantely afa-drakotra ny are-pirenena samihafa teto Madagasikara efa mba nisy ve ny karazana enquête parlementaire ny sokatra manahoana ny mahakasika an'ireny sa mijanona ho tondro raharaha maro zay tsy misy toyany ihany koa hatreto angambany aloha angambany efa narahantsika nahita iny fa nisy ihany izy tao angambany nisy enquête parlementaire ihany tamin'ireny no an'ireny fa hatreto moa mbola tsy tonga ny vokatra atao aminay mbola tsy tonga ny ino moa ty izy ny tatitra ny fiverenana zay zavatra zay zany raha ny fanadiadina nataony teo anivo ny transparency internationale farany teo dia 40 000 amin'ny 100 000 tonnes ny azo sarbidy avy eto Madagasikara dia saika voahondrana ntsokosoko avokoa amin'izao fotoana izao amin'ireo circuit rehetra mihitsy zany dia saika tazana ihany ny resaka kolokolo ny tena isany antony mahatonga an'izay inona ny soso-kevitra rosonao any androany Andriamatoa Saitra Zafimahova mikasika le hoe fanondranana azo zany io angamba volonté politique aloha le azo ane tsy hoe zavatra afaka felina anaty posy na hoe afaka hoentina amin'ny roplaniny fa tsy maintsy mandeha sambo zay aloha zany fivoahany azo eto roa ihany ane ny fivoahana Madagasikara na mandeha roplanina na mandeha sambo matoa zany le izy tafavoaka dia misy tsy kombakomba zany erahana taty amin'ny resaka ataontsika hoe manam-pahefana matoa le izy afaka mivoaka amin'ny resaka sambo zay donc milaina zany nataontsika hoe volonté politique ny fanjakana anao ny assainissement réel amin'le secteur fahafantarako azy zany nisy rafitra zany manaramaso an'io resaka bois de rose io tao amin'ny primature zay mifoanana ny rafitra rehetrarehetra miady amin'ny ataontsika hoe amin'ny resaka trafika samihafa tao amin'ny primature mifoanana daholo inona ny antony maninona moa mifoanana le rafitra satria mifahafantarako azy efa voaisany nisany azo hoe le azo bois de rose zany efa voaisa efa identifié daholo hoe taizany toerana misy azy fa tapitapoka tao mifoanana le rafitra dia lasa nkorotana indray zany le fandehan'le raharaha ny tiako resahana zany dia hoe le politika amin'ny fanjakana mihitsiny tsy matotra satria misy groupe d'intérêt zany misy groupe d'influence privé hoe manao ampimamba amin'le arena mahavarina ane dia zao
misy ny gadraina satria hoe nanondrana bois de rose dia misy tsy gadraina. Misy dossier samihafa any amin'ny tribonal any ivelany any a momba ny resaka bois de rose fa ohatrany tsy mataitra antsika malagasy a le trafika samihafa mipetraka. Raha tamin'ny tetezamita fotsiny nisy laza hoe tamin'ny tetezamita fotsiny resantsika hoe mihoatra ny ray lavitrisa dollara ny bois de rose naondrana. Fa zany rehetrarehetra zany hoe tsisy tombontsoa mihitsy no an'ny firenena malagasy hoe ireo bois de rose efa tapaky reo ahoana tsara nanaovana azy. Zay zany mila ataontsika hoe fanazavana zay hoe ahoana tsara nanaovana azy. Fa le izy apetrako tsara le izy hoe misy olana le izy a satria ny ONE hitatsika ny may tsy fantatra koa ny antony satria tany nisy donné momba ny bois de rose. Ny rafitra ny bois de rose tany amin'ny primature mifoanana. Ministra tanora mbola tsy manana traikefa natao ministra mbola vao mianatra asa zany olana daholo zany rehetrarehetra zany rehefa jerevana le izy amin'ny ankapobeny. Ny olona efa manana io ne mila olona tena hoe efa mafy tsara ny resaka stratégie environnementale, mafy tsara any resaka ataontsika hoe ny resaka io arena resaka hazo io. Enao ve mahafantatra zao androany hoe firy ary ny permis de coupe firy ny permis namena amin'ny mpitrandraka hazo. Tsika ny tsisy mahafantatra an'izany le permis zany tsisy afantarantsika hoe firy le permis. Ka zany rehetrarehetra zany mila transparence hoe le fanondranana ane tsorana rehefa misy solony eo misy politika mazava ohatra efa nanazava an'izay zao taony namana député zay talehan'ny fanalamanga teo aloha hoe misy ozy programmation apetraka tsara hoe raha misy surface ataontsika hoe ao anatin'le mode de calcul zany à peu près un quart zany ny tapahana ny trois quart zany fambolena dia mandeha arak'izay zany le izy hatrany dia misy rythme zany arahana hatrany. Fa le olana ane tsy le ao amin'le exploitation nahazo ane ny olana fa tokony ho isy zany politique de reboisement alohany manapaka hazo anapaka hazo zay le olana. Dia arakaraka le tipan'le hazo koa hoe firy taona moa zay vao lasa mahazo tapahana iny hazo iny so hoe dia zay rehetrarehetra zay mila politika mazava fa ty amin'ny fanjakana zay mahatonga amin'ny teny hoe le politika fanjakana mihitsy ny tsy matotra. Iverenantsika ny mahakasika an'izay misy ny fananganana ny commission de gestion de stock moa zany isan'ny asosikevitra narosin'ireo mpisehatra ahafahana manao mijery manaraka ny resaka traçabilité sy ny maro hafa mety manahoana mety mavaolana manoloana an'izay fanondranana antsokosoko sy ny trafika nantsokosoko ny azo sarobidy sy ny maro hafa zay ve zay andriamatosolo mbavamboaka. Fa mety ny tenin'ny zokibe zafy mahova teo ihany ane le izy io zany na inona ny atao satria raha ohatra hoe io hoe trafikana bois de rose sy ny rehetrarehetra ozy ary pirenena ozy ianao misy dao lekiny atanatohatra fanaraha-maso rehetrarehetra raha ohatra hoe tiana marina foana fa misy hoe zay le olana hoe nahatsanganao daholo ary zao structure rehetrarehetra zao anara-maso azao anao an'izao rehefa tsy misy ny finiavana anafoana anazy dia fotoana lany sy vola lany fotsiny le izy. Miazakazaka ihany koa ny fotoana mamaraparana ny fandaharantsika omeko 2 minitra afarany ianareo miralahy hitondrana fanazavana bebe kokoa na hitondrana nireo lohahevitra tsara mpahafantarina ao anatin'ny fandaharana amin'ity alina ity. Ny angamba ny resaka fiompiana ny tiako ampiana fitenenana kely satria ao anatin'le tontolo iainana koa io resaka fiompiana io le izy misy politika amin'ny fanjakana zany somary mahavariana hoe tsika zany anondrana omby sy anondrana le atsony zareo hoe petit ruminant na hoe ondry dia 100,000 tonnes isa-taona eo zany ny everitsika aondrana. Rehefa miresaka anao manapaizana tsy ho possible zany satria tsika miresaka zao ny petit ruminant na hoe le ondry eo amin'ny 3 millions eo zany miaraka ondry sy ny manodidididina azy. Ny zavatra mampalahelo dia zao misy rafitra atao hoe imvavette na hoe institut malgache de vaccin vétérinaire. Io imvavette io dia mivaksiny eo amin'ny 10 tapitrisa no ataony imvavette
ao anatin'io vaccine io a misy koa le rappel sy ny karazany zany hoe misy rappel au moins zany indray mandeha de à partir an'izay a raha ohatra zany ny immunité communautaire eo amin'ny fitopolo isan-jato zany hoe le cheptel zany le omby zany io resahantsika indray raha ny immunité communautaire eo amin'ny fitopolo isan-jato a de afaka atao projection zany hoe eo amin'ny 3.5 tapitrisa nisan'ny omby amin'izao fotoana zao tany aloha nefa taloha ny 2.70 de ny omby a be lavitra ny olombelona ary nisan'ny omby a manome ao amin'ny sahalanisa eo amin'ny 1.5 eo a isaky ny lohan'ny olombelona farafakeliny zany hoe fito tapitrisa tsika tamin'izay fotoana zay de nisan'ny omby zany a raha ataotsika hoe boriboritsika de manome tany amin'ny 4.0 tapitrisa tanoany latsaka kely nisan'ny omby tamin'izany fotoana zany akehitriny a efa ambany de ambany nisan'ny omby raha miresaka manampaizana rehetra zany de hoe raha ataotsika hoe isotsotomitsika ary le izy dozy zareo hoe zany 5 tapitrisa zany efa tsisy intsony or tsika mieritreritra anondrana omby zany rehetrarehetra zany ane misy problème satria zao ny mivavety a pitehana satria misy sehatra tsy miakina tady andray an'le toerana misy ny tsy fandripalemana hitatsika ny alatromby mandeha tanety misy ny fiakaran'ny isan'ny olombelona io le atsona hoe démographie ny tombo zany nisan'ny vahoaka isataona de misy a tsy fisina politika sy ataotsika hoe fitaizana n'le piopy zany rehetrarehetra zany a mahatonga an'le hoe tsy mandeha amin'ny loniny ny resaka fiompiana eto Madagasikara amin'izao fotoana hoe ambiko zany hoe tokony misy politika mazava satria azadino fa misy ifandraisany rehefa aveo a io resaka omby resahantsika io sy ny manodidina azy a sy ny resaka fambolena koa rehefa aveo a ary ny resaka hoe resaka hoe fahaleovantenantsika rabary fa inona ny mety ho antony le fiazakazahany le fitondram-panjakana amin'izay fanondrana an'izay raha etsakila ny filana raha zany hitatsika arak'izay antotanisa samihafa nambaranao zay mbola mampiaiana ny famatsiana ny filana anatiny fotsiny ihany ary le ny angamba tonga de teneniko fotsiny tsika olo lalana de hoe misy le fitiavatena manokana misy fitiavatena manokana eo amin'ny mpitondra de misy mahazo tombontsoa manokana fa raha mivahoaka malagasy sy ny piopy tsy mahazo tombontsoa amin'io satria asadinane le omby ene tsy le hoe ho amidy eto atoerana mahatonga le alatromby fa le hoaondrana ho any ivelany zay le izy ya ny amarana kosa angambany aleo ivaverina atao amin'ny tontolo iainana angambany satria izy io zany efa ohatrany tafika andrefa tanàna izy io tsy azo idivirana ny fahasimbany ka angambany ny teny atsipy amin'ny tsirairay avy angambany tsy kisana tokantrano any aleo angamba tsika tsy andry ny fanentana ny fanjakana ntsony amin'ny fambolena azo fa na dia azo finamboarany sady arovantsika tontolo iainana no tombotsoa isaky ny tokantrano dia aleo angambany andeha amin'izay le izy satria efa mipotika isan'andro izy ty feny de feny fanazavana mahakasika izay ataoko fa mafonja ihany koa ny afatra natsipy ny andany sy ny akilany tamin'ity anio ity ankasitrahana feny anareo amin'ny rahalana naiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana Ankitsimpo ankasitrahana torak'izay ihany koa iano ho any amin'ny tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany manam-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary tompo lasy tombovavy veloma tompoko